Niona tamin'ny mpanao gazety tetsy amin'ny coup d'état anosy androany ny conseil indépendant de danse Madagascar na ny SID no afantarantsika azy nitondra fanazavana momba ny fitetezam-paritra ataon'ny tarika dépendance izy nandritra izany fotoana izany. Voateran'ny foanana ny fitetezana ny ranomasimbe-indianina ataon'ny tarika dépendance izay ivondrona andreo mpandimatianina ao amin'ilay fandarina danse avec les stars France araka nambarany conseil indépendant de danse Madagascar na SID izay tarihan'Andriamatoa Randrianarysorijamanitra raha ny ona tampanao gazety izy ireo tetsy amin'ny coup d'état etsy anosy. Ny antony tsy avy aminay fa avy amin'ilay hoe tournée avy amin'ilay namana avy eo Maurice dia tsy la réunion dia annulé les tournées de l'océan Indien. Fa kosa izahay ato amin'ny SID Madagascar dia mampanantena anareo fa hitondra an'ireo troupe dépendance ireo eto Madagasikara amin'ny voalohan'ny volana septembre. Fantatra nandritra ty valandresako amin'ny mpanao gazety ty hatrany fa omen'ny SID miandalana eo ihany ny daty isiany ty fampisehoany ty ary eto Madagasikara irery no andalo ireo mpandimatianina ao amin'ny troupe dépendance fa tsy manao fitetezam-paritra tsony. Nilaza hatrany ny SID fa ilaina ny miematra mba ahafahana mitsambikina kokoa ka nilaina ny fisian'ny fanemorana mba hisian'ny fahombiazana eo amin'ny fikarakarana ty hetsika ty amin'ny volana septambra. Araka ny afantarantsika izany koa dia rampitso no amoahana ilay gazety Soa ao anatin'ny gazety Midi Madagasikara no ahitantsika ny gazety Soa zany isaky ny alakamisy ny larana fahavalo amby sivifolo sy efajato ary no aroso amintsika pity sy mpamaky izany gazety zany amin'ny rampitso ny lohateny isariana ny mpamaky dia ny akanjo mariazy misoratra eo ihany koa ireo lahatsoratra samihafa ny PNP eo ihany koa zany ny onivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny fifaninanana tsokonina atao amin'ity taona 17 ity ho an'ny ankizy izay fifaninanana izay hoentiny eo ihany koa ireo torohevitra samihafa iadina amin'ny omamiadana na ny concert ny lahatsoratra iray izay manamarika ihany koa ny tontolon'ny sakafo sy ny haingo samihafa izay tsy adininy mitondra izany amintsika ho amin'ny rampitso azadinino izany ny manjifa ity gazety ho amin'ny rampitso ampatsahivona hatrany fa anatin'ny gazety Midi Madagasikara no ahitana izay gazety Soa izay dia mankasitraka anao ary tompoko lasy tompoko vavy tsy nasaraka tafahita lavitra ma-TV tao anatin'izay fotoana ny fampalalamba vao zay mbola mariny koa ireo fandaharana no manana nomezana fahafampô antsika ny tokantrano any mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso ndray ary veloma tompoko.